zay ny amin'iny fa ho any amin'ny faritra boeny koa sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity hitrangana tany any koa amin'izao fotoana izao ny ao Beliny Tamborovy ao Mahajanga zany fianakaviana trany amin'ny 20 amby zato tafo ano any no voakasika ty tany ity raha ny fanazavana nentin'ny solotenan'ny ponina dia olona iray no mibodo ary mamefy ny tany mirefy hatrany amin'ny 20 hektara any fototry ny olana ao an-tanàna toy izao ny fanazavana. Raha ny procédure zany no jerena mahatsapa zahay fa tena nanaraka ny procédure ara-dalàna amin'ny resaka administration zany administrative ka amin'izao fotoana zany rehefa tonga taty amin'ny ministère zany le dossier ny alavy tao amin'ny direction aloha izy avis favorable rehefa tonga tary amin'ny ministère dia lasa nisy décision hoe rejetena zany le demande ka rehefa nanontaniana tsy mazava aminay mihitsy hoe inona ny antony hoe ny rejetena an'le demande nefa zay mahatsapa fa hoe avis favorable ary ny tany dia efa nooccupén'le fokon'olona efa plus de 40 ans tsy nisy nanelingelina dia zay hoe ohatrany hoe kobaka ambava ihany zany ny fieritreretana eny ny resaka zay navoaka amin'ny filoha tamin'le valo janoary 2016 satria nanantena n'le vahoaka fa tena hoe hanana ny rariny tokoa kanjo zany mifanohitra amin'izay zany ny zava-misy ka eto zay dia tena malahelo zany amin'izay toe-javatra zay ka voatery zany zay nampiakatra io raharaha io any amin'ny conseil d'état le tany tamin'ny voalohany aloha dia tsisy nahafantatra hoe io tany io hoe tany manan-tompo satria ala be zany no teo ka rehefa nipetraka le olona efa naharitra ny taona maro dia tany amin'ny 2005 nahatsapa fa hoe alao aloha mba hikarakara ara-taratasy mba ho ara-panjakana rehefa nakany amin'ny domaine zany zahay dia nilaza ny domaine en terrain colon io terrain io ka ianareo tsy maintsy manao demande inona ara ny procédure arahanay dia hoe manao demande transfert à l'état anareo dia zao ny apetrahany le fangatahana dia napetraka anay le fangatahana dia nandeha dia nitransferena tany amin'ny district dia nidina n'le commission nanao n'le fitsiriana dia nafisena rehefa vita moa ny fitsiriana dia natao ny affichage sy notifiena zay amin'le anaran'le olona zay lazena fa hoe titre le tany ka valiny tao anatin'ny 2 volana dia non opposition tsy nisy ny contre tsy nisy hoe nilaza fa hoe tompony dia zay ny nahatonga n'le dossier dia nandeha ara-dalàna n'le dossier dia tokony teo mihitsy zany tokony nipoitra zany ry zareo hoe anay ny tany kanefa tsy nisy zay zavatra zay.